Fanampahafantarana androany ihany koa ny mirakitra ny teti-bola ho an'ny sampandraraha izay misahana ny hetra eto amintsika. Ny fametrahana ny droit d'accise amin'ny vokatra bebe kokoa no anisany nampisongadina indrindra ity teti-bola vaovao ity. Teo ihany koa dia fahita tena toerana ny tale jeneraly vaovao ny sampandraraha ny hetra izay tsy mbola naleo ny heviny aloha mahakasika ny viana ho an'ny taona vaovao izay. Notolorana androany ny teti-bolam-panjakana 14 sy ny teti-bolam-panjakana izay nasimpantsina 15 ho an'ny sampandraraha misahana ny hetra izay nitotosaina tetsy Antaninarenina. Anisany niavaka indrindra tamin'ity teti-bolam-panjakana ity ny fisian'ny droit d'accise 10 isan-jato izay nampiarina amin'ny vokatra vitsivitsy eto an-toerana mba hampitomboana ny hetra miditra amin'ny kitapo-bolam-panjakana. Marina tokoa aloha ny droit d'accise zany hatramin'izay dia akora tena hoe vitsy ny nampiarana azy. Dia hita tamin'ny traikefa moa zany fa ireo akora vitsy ireo kosa nefa dia mahavita mampiditra hetra betsaka zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia izay indrindra no nahatonga an'ilay hoe aleo manitatra an'ilay akora hiaran'ny droit d'accise tsika satria io zany na dia kely aza ny hetra apetraka amin'ilay izy. Indrindra moa zany mariako eto zany eo amin'ilay hoe ranom-boankazo ireo dia antenaina mihitsy ampiditra hetra maro zany eo amin'ny kitapo-bolam-panjakana. Mahakasika kosa ny recensement dia miandry ny volana febroary avy izao ny eo anivony ny sampandraraha misahana ny hetra. Hatreto aloha commune roa no voakasika amin'ny fanisana. Eto kosa dia misy ny sokajy mipetraka mazava, ireo mpivarotra amoron-dalana ohatra dia tsy mbola voakasika ity farana na dia ho azy ny ezaka fanitarana ny mpandohetra mba entina ampitomboana ny kitapo-bolam-panjakana izay. Misy zany ny priorisation zany hoe misy ny lahara-pahamehana io moa tsy maintsy miainga avy amin'izay lahara-pahamehana foana no atao voalohany. Dia izay vao miditra amin'ny kipitsopitsontsika ka izay zany tia le fanisana ty zany raha amin'izao mbola conception zao aloha amin'ilay andrana ty dia mbola commune roa ihany no anandramana azy dia hitantsika eo fomba fampiarana azy zany mba tsy hanelingelina ny fiainam-bahoaka. Omaly ihany koa dia nisy ny fanoloana ny tale jeneraly ao amin'ny sampandraraha misahana ny hetra tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra. Miisa valo ireo tale jeneraly sy mpitantana ny esorina teo amin'ny toerana tao anatin'ny ministera ny vola sy ny teti-bola. Garisol Loury Razafindrakoto izay nisolo toerana n'Andriamatoa Livre Joelson Andrima Azomanana. Eto aloha dia tsy mety milaza ny mety ho fanavaozana ny tale jeneraly vaovao mbola nitazona ny fahanginany. Aleo aloha mbola hitsika amin'ny minisitra